Itra kosa isika anatin'ny sehatra ara politika azy miandry ny fanendrena ny praiminisitra trano sy ny fananganana ny governemanta vaovao ireo vondrona politika samihafa ho an'ny vondrona PMP dia manana ny fomba fijeriny ireo mpikambana ao aminy amin'ity vondrona politika ity indrindra moa amin'ny fananganana ny governemanta izay. Hoalatsika ny andinindininy entiny marika Antoine. Manana ny fomba fijeriny amin'ny resaka fanendrena praiminisitra sy ny fananganana ny governemanta vaovao ny vondrona politika PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle. Raha ho an'Andriamatoa antely maraparany solombavavoaka voafito tao Mananjary rehefa mazava ny resaka fanendrena praiminisitra satria izy ireo manana maronisa ary efa mahatarika solombavavoaka 80. Eo amin'ny sehatra fananganana ny governemanta kosa dia rariny raha mifandraika amin'ny vondrona misy eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny firafitry ny governemanta. Tokony ho proportionnel na ifandraindraika amin'ny force sy ny majorité ao amin'ny parlement ny firafitry ny gouvernement. Raha ataontsika zany hoe miala ireo ministère de souveraineté izay andraikitry ny mpiny filohan'ny republika no manendry azy dia ny ministère hafa zany dia tokony ahitana taratra ny force politika misy eny amin'ny assemblée nationale. Amin'izay fotoan'izay dia ho azo antoka ny isian'ny stabilité ny gouvernement. Raha nambaran'ity solombavavoaka ity hatrany dia mbola manao jinika ny vondrona PMP amin'izay anarana praiminisitra izay. Fa ny zava-dehibe hoy izy dia ny ananana olona afaka hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena ary ankatoavin'ny maronisa ao anatin'ny antenimieram-pirenena ahafahana manana ny fahamarinana toerana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena.